niady izay tamin'ny taona 2014 niaraka tamin'ny Ramatolona Tiana Rakotondrazafy tao anatin'ny MLE. Mampalahelo moa zany fa dia izy tenany no milaza fa tsy mpanao gazety i Fernand Sello, nefa izahay izao dia niaraka nilanja vatapaty tamin'izany fotoana izany ny amin'ny hoe maty ny fahafahana ny ainga teny amin'ny radio Antsiva. Indrisy fa dia mampalahelo ihany koa ilay ho lavitry ny mpanao gazety fa nahafantatra tsara ny histoire an'izany Fernand Sello zany fa dia ny tsy nahafantatra ny amin'ny hoe tsy mpanao gazety zany Fernand Sello zany. Lalatiana Rakotondrazafy sy Maradona, ministra ny serasera teo aloha ny tena tao ambadiky ny fanenjehana ny tena koa dia i bomba izay nanenjika moa zany tamin'ireny fotoana ireny. Tsy teny zavatra betsaka ny tenako fa misaotra betsaka anareo zandry ny génération Z sy anareo rehetra nanomboka ny tolom-bahoaka fa tsy tafavoaka izahay. Mbola tany izahay raha tsy nisy an'ireny hetsika nataonareo reny. Mankasitraka ihany koa ny vahoaka ny Bongolava. Ny tenako dia avy ao Tsiorymandidy misaotra anareo vahoaka ny Bongolava izay nangataka ny amoahana, nangataka ny amotsorana any Fernand Sello ho avy eny amin'ny toerana anaovana ny tolom-bahoaka ny tenako ary iresaka aminareo ihany koa ampita ny afatra avy any amin'ireo kadra politika izay mbola tavela any amponja amin'izao fotoana izao. Mangataka eto ny tenako dia mangataka ho mba ho avototra tsy misy fepetra ireny kadra politika ireny. Misy amin'izy ireny nanao raha ny fofona manitra no azahoana malalina dia ny mpanao voninkazo no nanana tombony, ary raha ny tsy ololoka no azahoana malalina dia ny ganagana no mpanan-karena. Fa raha toa kosa ka ny savorovoron-kilatona no azahoana zavatra soa dia anisana azy tombotsoa ihany koa aloha reto kahatra politika izay anisany hoe voaresadresaka reto hatramin'ny omaly. Eny fa nahatramina mpanao gazety ihany koa aza dia nahazo tombony tao anatin'izay tolona nataony reto tanora sy izay rehetra tonga saina reto. Anisany zany vototra ry mbola rajonary Lola Rasoa Masonoro sy ry mpanao gazety Ferdinand Sello. Alohan'ny lany filoha zany teto Madagasikara dia nanao ny didim-panjakana Andratjoelina manafoana tanteraka ny sazan'ireo gadra politika ireo. Misy an'izany araka ny tenena teo ireo voalaza tetsy ambony mbola manata zany ihany koa ry Sylvestre Mahavitsitara sy ny namany rehetrarehetra ao anatin'izany ihany koa ny vororoa tamin'ny affaire Apollo, ry Philippe Marc François sy ry Paul Mailo raha fanoharana ao anatin'izay rehetra izay dia nahazo an'izay atao hoe fivoahana izay avokoa. Etsakilan'izay raha ny ambangovangony ireo vaovao omaly mikasika ny kabariny filohan'ny Rajoelina izay ny voamara fa tsy irana intsony dia maro ny zavatra andraisana kanefa tepika anankiroa ihany no entina aminao ambangovangony izany. Nilaza ny filoha fa nandeha amin'ny toerana azo antoka kokoa, nilaza izy fa misy ny fikasana ifofony eny ka izay no antony tsy mahay eto tanindrazana azy fa nifindra any amin'ny toerana azo antoka kokoa. Nambarany koa fa misy fikasana hanonga-panjakana tamin'ny zoma 10 oktobra teo ary taorianan'izay dia tetika aka ny lampanambotsoroatra. Araraka izany rehetra zany dia mbola naveriny ihany koa ny amin'ny hoe nilaza hanohy ny asa mafilo azy izy na tsy eto tanindrazana azy ary isy ny fahatongavany groupe électrogène hamenoana ny banga tsy koa tomika hoaty akidriny zany. Amaraparanantsika ny tia topo maso maraina ity dia vaovao anankiroa. Ny voalohany amin'izany dia mikasika ny faneho-kevitra reto tanora sy rehetra miaraka amin'ny CNZ izay nilaza ny omaly fa ry mpianatra sy tanora rehetra ary malagasy tsy hakanavaka ny anio amin'ny sivora tsy diso iova toerana iangana isika rehetra koa antsoina mba samy tonga eo amin'ny masikôty avokoa. Andao isika hiaraka ifampitaona ny olona rehetra eny an-dalana ho eny amin'ny kianjany 12 Mey. Iakatra eny masikôty isika dia iodina be sarety isika dia avy eo maka eny an-taninandro ary mandalo eo ambondona ary rehefa moa izay dia Ambohijatovo dia mifarana Amborodorodo makeny amin'ny 12 Mey ka eny indray mahita sy manaraka ny toromarika manaraka hitarika antsika amin'izany ho izy ny Bapampa iarahana amin'ny ekipany Cool Mozika Anjomaky.
Alfana ny vaovao any ivelany any no amaranantsika an'izany miditra ponja amin'ny 2 oktobra Nicolas Sarkozy. Fantatra nandritra ny fiantson'ny fitsarana ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy fa hiditra amponja ny La Sainte any Paris izy ny 2 oktobra izao. Resaka kolokolo momba ny fakana vola tamin'ny Libye nentina nanaovana fampielezan-kevitra no antony fanasaziana azy. Izy no filoha teo aloha voalohany mpikambana ao amin'ny vondrony Europeanina ampidirina amponja. Atreo maradana tombomaso amin'ity amarainy ity fa mbola betsaka ny mafana azy fampiresahana ny afalaty zany lasa fa mbola ho avy no mandivitra olona anasana anao sesaraka aminay atrafala. Ny tady toizatady ny vy toizamby ny azo toizakazo fa ny resaka dia mitoy resaka ary ny vaovao mitoy vaovao dia betsaka tahaka ny loha ranom-boboka moa zany rano vaovao ka nefa ihany koa le hoe samy manana ny anjara sahaza azy dia manao na azoko plutôt tonga amin'ilay anjara sahaza indray aloha ianao ato amin'ny trano firesahana salama tsara ve mahery 7 minitra ny amin'ny 7 maraina dia manatitra sy manamafina rava zay efa nataony namana teo ary mirary soa ny tsika manakavy amin'ity andro faharoa amin'ny herinandro andro 17 ny volana oktobra makasitraka hatrany amin'ny fiarahana ho anao zay manjoy ny onjam-peo amin'izao ora sy fotoana izao amin'ny toerana rehetra zay andraisanao izany na eto atoerana anao any ampitana ny ampitan-dranomasina any. 17 ny volana oktobra ny andro ho resantsika kely eo ihany zay satria nanamarika ny tantaran'ity fireneny ity zany. 17 oktobra taona 1970 tao arininy atao hoe fifarana ny famaraparanana moa zany ny fanjanahantany dia nisy karazana teteza mita kely zany teo fa teo zany nanambarana fa République Madagasikara na mbola tao anatin'ny fianakaviam-be zany ny communauté française raha ohatra hoe tao anatin'ny frantsay zany satria mbola roa taona tao aoriana zay vao niverina zany ny fahaleovantenan'ny Madagasikara tsy ho asiana adievitra aloha ny amin'ny hoe nahoana no safidin'ny malagasy tsy safidiny na république azy fa ny tantara teo arina no misy fa nanaraka an'izany isika satria république fa efatra raha misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy niala tamin'io zavatra nambara tao arin'ny fanapahana tamin'izany taona 1970 zany dia ny 17 oktobra izany mila lalatsainy zany fomba ifampitondrany zany eo ihany koa ny hoe raha tsorona dia hoe miara-manana n'ity Madagasikara ity ary tsy isy tokony fanilikilika na ifanaozana galafa fa samy mitondra ny anjara biriky ary samy tokony ifampiaino ao anatin'ny lisy ary izay dia toy ny famatotra ihany amin'ileo ataontsika hoe soatoavana malagasy sy ny ataontsika hoe fahendrena malagasy ihany koa ny amin'ny hoe zay tsy maiso biky mahefatambary ny ataontsika hoe ny tanaka visy havanana eo ihany koa hoe ny etanjaray morazaka sy ny sisa ao anatin'ny lisy farafehezana fotsiny dia République Madagasikara ary ny fandovandry zany hatrany amin'ny taona 770 ka hatramin'izao taona 520 izao nanaraka an'izany ve ny zavatra nitranga rehetra sa tsia dia teo tsefatsefany teo nahitana soratra ihany ary ny ainana mihitsy ny amin'ny hoe misoratra hafa fa ny atao koa hafa dia samy nanany nisy fiatraika an'izay ny amin'ny hoe ny eo ny soratra fa eo ny atao dia tsy lavitra n'izany ny zavatra mitranga kehitriny ny ao anatin'le hoe vokatry ny tsy fiainoana vokatry ny fanilikilihana vokatry ny fanaovana mpimamba na ny fahefana na ny fitantanana na ihany koa ny fiarina dia tonga amin'izao zava-misy aty amin'ny taona 520 sy 20 zao ny raharaha ataontsika fampidirana iny fa mbola mety fanjoyo ihany amin'ny ataontsika hoe taridresaka ifanaovana amin'ity maraina ny talata 17 ny volana oktobra ity raha zava-misy amin'ny androany zany dia mbola mazava misy ny androm-panjakana eo ny filohan'ny république eo ny anteny miaran-doolona eo ny anteny miaram-pirenena eo ny gouvernement
eo reo ataontsika hoe sambanafa tony fisarara momba lalam-panorenana, eo ihany koa ny vomiera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana zany. De tsara ihany manamarika an'izany ary ny porofo moa zany dia reny miseho amin'ny endrika fanambarana, na mivantana io hita sary, na mifeo io na ny antsoratra. Ny omaly fotsiny zany zao ohatra zany miazakasaka be ny fandehan'ny raharaha, de mbola nampiseho zany ny Andry Rajoelina filohan'ny Repoblika, fa mbola eo izy ary mbola manana ny fahefana, mbola misy zany karazana hoe déclaration d'existence zany raha ohatra ka zay no ilazana an'le izy. Inona no porofo manamarana zany dia nanaovana didim-panjakana mamineo famitsoraka kelokina ny grâce présidentielle zany zay nisy olona vitsivitsy misy teratany vahiny ary misy teratany malagasy no sitraka izany. Zay aloha zany lafiny anaky. Lafiny faharoa de nisy ihany koa ny fanambarana zay nataony tamin'ny alina, mbola resantsika eo ihany no manodidina an'iny. Zay zany loatra ny hoe raha bangony eo amin'ny lafiny anankiray de hoe mbola eo izy ary mbola maneho fa manana ny fahefana, mbola feno zany ary niporofony tamin'ireo hoe acte zany ray iny. Ny aty amin'ny antenimieran-dolona mbola eo le androm-panjakana, nisy ihany koa ny acte ancien zany tao miandra ny fanamafisana moa zany any anivon'ny tetsika hoe ny sampam-pitsarana zay mahefa momba an'izany fa dia nisy ny fanonganana zany mahatsotra lizy ny filohan'izany androm-panjakana zany ary dia nametraka mpitatana vonjamaika zay nizoky olona ao anivon'izany antenimieran-dolona zany, de maton'Andry Manjary Jean André zany no mitatana vonjamaika an'io androm-panjakana io mandrapisy fifidianana vaovao zay ho filohan'izany androm-panjakana zany ho tanterahana mandritry ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa zay voatondra lalam-panorena zay hanomboka amin'ny talata heriny an'io zany, talata fahatelo 3e mardi du mois d'octobre zay no voalazan'ny lalam-panorenana. Dia raha ny tatitra zany ny procès verbal nivoaka omaly zay miparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy satria eny koa zany zao nisan'ny fantsona anankiray antsy fany maro ny vaovao akoatran'izay eno amin'ny haino aman-jery dia ny réseaux sociaux zany zao nisan'ny tena miasa de miasa ary tena ampiasaina indrindra amin'ny atao fizaram-baovao na amin'ny fanambarana samihafa ataon'ireo fikambanana syndika, panneau politika, atoko politika, vondrona toky eny fa hatramin'ny androm-panjakana de mampiasa an'io fitaovana avany mpanaparitahany vaovao aingana tao anatin'izany ary tao anatin'ireny zany nafahan'ny olona nahalala fa denga Andry Manjary Jean André zay efa ministra taloha tamin'ny fotoanan'ny Repoblika faharoa Yabankemba moa nisan'ny solona anarana hafantarana azy ary eo amin'ny lafiny sport ihany koa nisan'ny nahafantarana azy amin'ny taranja baskety dia izy zany aloha no mitantana vonjamaika io androm-panjakana. Ilazana zany zao fa mbola eo koa io androm-panjakana atao hoe antenimieran-dolo io na antenimieram-pirenena ela ihany koa ny ela na dia tsy niseho hoe nanao fanambarana ambava hita miteny amin'ny alalany ataontsika horonan-tsary ary dia namoaka fanambarana ihany koa ny teo anivon'ny antenimieram-pirenena tamin'ny alalan'ny filohany. Zay koa zany voaeno tamin'ny maly nandritra ny fotoana lavalava zay ny filohan'ny antenimieram-pirenena dia matoto kely Justin zany dia karazana hoe fanambarana fanehoana afiaraha-miory sy ny sisa amin'ny fiombonana tao anatrehan'ireo ataontsika hoe lavo sy ireo mitondra takaitra vokatry ny raharaha zany tao anatin'izay tapabolana izay tao anatin'io etsy-bahoaka io dia mbola miseho koa zany fa hoe mbola eo izy mahafilohan'ny antenimieram-pirenena, mbola eo le androm-panjakana atao antenimieram-pirenena. Ny gouvernement moa zany dia efa nisy ny fanendrena prime ministre tamin'ny mbola teto Andriamatoa Andry Rajoelina ary efa nambarasatra tamin'ny fahaenina amin'ny volana oktobra zany nanendrena ny prime ministre zay ny generaly Mizafy Sambo zany Fortuna dia eo izy nomaly moa zany dia isan'ireo totsika hoe sokajy no raisiny teo nivony FFKM satria ny FFKM koa dia miasa mangina ihany mandritra zany rehetrarehetra zany etsy amin'ny voboetoerana etsy Soraka mandreo andreo totsika hoe vondrona sy sokajin'olona ao anatin'ny fienoana amin'ny vakakevitra amin'ny heverina fandrafetana zay zavatra ivoahana amin'izao ataontsika hoe krizy izao misy an'ireo ataontsika hoe vondrona samihafa zany nisan'ny raisina tamin'ny omaly ary nisan'izany ny prime ministre ny generaly Mizafy Sambo Fortuna zany
mbola eo ihany koa ny fitsarana mombany lalam-panorenana eo ihany koa ny voamera-pirenena raha vezana aloha zany hatramintsika miteny sy resahana zao sy ifakainona zao de mbola eo avokoa ny androm-panjakana rehetra zay voatondra ny io lalam-panorenana io aty ivelany zay indray ao anatin'le teo etso-bahoaka dia miditra amin'ny andro fahatelo zany raha ny fionam-be etsy amin'ny kianjany 13 am'tianio ty tao anatin'izay andro roa zay dia mbola azo lazaina tao anatin'ny fanaisam-pitenenana misy moa zany no fijoroana mikasika an'ireo hoe zavatra nitranga sy ny ainany teo ihany koa ireo ataontsika hoe lavo tao anatin'izao etso-bahoaka zao zay nandalo toy natoerana misy nifakairezana ny fianakaviana izy ireo misy mpitandro filaminana nisy ny sivily zay maty voatifitra daholo moa zany izy ireo nisy tamin'ny andro voalohany tamin'ny androny fakimaly de nisy tamin'ny omaly teo ihany koa ireo ataontsika hoe fanambarana zay mivoaka tao anatina fihetsepo ihany mikasika amin'ny hoe tokony atao ary nisan'izany ny hanerena na nerena moa zany filazana zany efa voatondra lalam-panorenana sy fahefana omeny lalam-panorenana ny solombavam-bahoaka ihany koa ny amin'ny hoe raha tsisy ny fametram-pialan'ny Andry Rajoelina de manana fahefana ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara afaka miroso amin'izany ary mbola ao anatin'ny cadre constitutionnel zany ao anatin'ny atao motion de déchéance zany na ny empêchement raha ohatra ka tsorina amin'ny teny mahazatra zany misy ny fanangonana tsony anatrarana ny fetrisa mba ahafahana miroso ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana hanatanterahana zany io moa zany efa misy karazana fetrisa satria makaroa amby 20 dia miditra hatrany amin'ny 9